Nitatitra ny ezaka vita tao anatin'ny taondasy iny ary nametraka ihany koa ny tanjona goavana izay tokony ho tratrarina ary zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany raha ny fampiarabana noho ny taona vaovao teny Ambohimalaza teny izy ireo no ny fampitaona ary niaran'ny korana mialohan'izay nefa nisy ny lahateny samihafa ny fandombiasana tao anatin'ny lanonana. Tsara ny vokatra ho an'ny taona 17 raha teo amin'ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany. Tafiakatra 370 kilao ny volamena ondrana izay voambara ara-dalàna tamin'ny taona iny. Fa ankoatra ny volamena nefa dia isan'ny manan-karena vatosoa eto amintsika. Ny 70 isan-jato ny safira hita eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ohatra dia avy eto Madagasikara saingy tsy ara-dalàna avokoa ny fivoahan'izany. Tahaka ny an-or dia isy araka izany ny fametrahana rafitra na structure entina hanatsarana ny fanarahamaso ireo vatosoa eto Madagasikara. Isy araka izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny izay entina hametrahana izany. Efa manomboko izay zao marina PND mbola mandeha iska tamin'ny 2020 2015 2020 PND fa ny fisandrantana koa afaka miaraka amin'izay koa ny fisandrantana satria rehefa nilazainy filoham-pirenena hoe pierre précieuse navahana mihitsy tamin'ny pôle de croissance zay misy efatra taria dikan'izany zany mametraka ary efa mametraka zay zao dia efa miara-miasa amin'ny mpiara-monimbo tanto koa GIZ Banque mondiale misy io moa tsy tonga dia apetrapetraka eo misy étude aloha atao amin'ireny ahoana structure ny tegna tokony ahomby rahantsika angamba ny volamena agence de l'or comptoir de l'or taloha dia zao izy vao tena hitany vokony amin'ny anor zao dia tsy maintsy misy étude zany ahoana ny structure étude ataoko hoe structurelle tena atao resaka ny lafiny structure zay ny anankiray izy nazaiko teo igny dia hoe raha zay ny tanjona ny harena an-kibon'ny tany tsy amin'ny grande ville fa any ankodaoda lavitra any dia manao administration de proximité mba ahafahana manao suivi manao contrôle manara-maso amin'ireny harena an-kibon'ny tany. Raha ho an'ny taona 2020 kosa dia nahatratra 3 miliara ariary ny volana ampidiriny harena an-kibon'ny tany tao amin'ny kitapom-bola ampanjakana izay avy amin'ireo volamena sy mpitrandraka vaventy. Ia mafy amin'ity taona ity ny fanaraha-maso ny mpitrandraka eto amintsika izay misy hatrany amin'ny 4,000 any nahazo alalana nefa tsy mihoatra ny 70 no mampidi-bola ho an'ny hetra mihoatra ny $5,000. Ho atsaraina ny fomba fiasa amin'ny fampiasana ny teknôlôjia sy ny logiciel maro ary ihany koa ampitomboina ny police des mines sy ny BCCM na ny bureau de cadastre minier eto Madagasikara. Nisy ny fizarana mari-pakasitrahana an'ireo mpiasan'ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany miisa 720 na vita be teo amin'izany ministera izany nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona izay notanterahan'ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany tamin'ity androany ity.